Hampitomboina ho amintsika mandrakarivany riavana ny fahasoavan'ny tompo. Faly miona amintsika rehetra indray eto am-pandaniana ny tenin'Andriamanitra. Genesisy 17:20 ka hatramin'ny 7:20 no vakintsika anio. Alohany hamakitsika izany dia mbola hiara-mivavaka isaotra an'Andriamanitra isika. Andriamanitra renazany an-danitro manatona ny seza fiandriana ny fahasoavana indray izay amin'izao fotoana izao. Nisaoranay anao indrindra dia ny fahafantaranay fa raha vao miondrika izahay no Kristy tomponay efa nanokatra ny lanitra hatoninay amin'ny finoana dia manatrika anao izahay ka dia misaotra ry ray malala indrindra. Misokatra eto anatrehanay ny teninao, isaoranay anao indrindra zany teninao zany. Mangataka aminao izahay, ny fananao masina indray no anazava aminay ny teninao, mba azoanay mandeharaka ny sitraponao ka ho voninahitra anaranao ry tompo ny antony havelomanay. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Genesis 17:20 ka hatramin'ny 7:20 vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Ary Jakoba nakany amin'ny rainy ka nanao hoe, rikakyo, ary hoy kosa izy, inty aho, iza moy anao anaka? Ary hoy Jakoba tamin'ny rainy, izaho no Esau zanakao lahy matoa. Efa nanao araka izay nasainao nataoko aho, masiny ianao, miarena dia mipetraka hano ny hazako mba hitsofa ny fanahinao rano ahy. Ary hoy Isaka tamin'ny zanany, nanao ahoana anaka dia nalaky nahazo toy izany ianao? Ary hoy izy, satria Jehovah Andriamanitra ao no nampahazo ahy. Ary hoy Isaka tamin'ny Jakoba, mba manatona kely hoe hitsapako anao anaka, ahafantarako na Esau zanako tokoa ianao na tsia. Ary Jakoba nanatona ainy, ary izy dia nitsapa azy ka nanao hoe, ny feo dia feon'ny Jakoba, fa ny tanana dia tanan'i Esau. Ary tsy nahafantatra azy izy satria voloina tahaka ny tanan'i Esau raha lahana ny tanany dia nitsofo ny rano izy. Ary hoy izy, ianao tokoa moa ny Esau zanako? Dia hoy izy, izaho no izy. Ary hoy kosa Isaka, ary soeto ny loko ary zato hazany zanako hinanako mba hitsofa ny fanahako rano anao. Ary dia narosiny teo amin'ny lohany ka dia nihinana izy ary nitondrany divay izy dia nisotro. Ary hoy Isaka rainy taminy, mba manatona kely ka manoroa ahy anaka. Dia nanatony izy ka nanoroka azy. Ary Isaka nandre ny fofony fitafieny dia nitsodrano azy ka nanao hoe, ny fofony zanako dia tahaka ny fofony saha izay nitahiany Jehovah. Ary hanomezan'Andriamanitra anao any ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany, ary vary sy ranom-boloboka betsaka. Hanompo anao any ny firenena maro, ary ekoka eo anatrehanao ny firenena samihafa. Ho tompon'ny rahalahinao any ianao, ary aoka iankoka eo anatrehanao ny zanaky ny reninao. Ho voaozina ane izay rehetra manozina anao, ary ho asoavina ane izay manisy soanao. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Hojerentsika indray ry havana ny fahamarena vitsivitsy izay tsoahtsika avy amin'izany teny novakitsika teo zany. Tsara ngambaloha ny hanomezana ny hoe toy ny tantara izay fanazavainao maly zany. Fantatsika tsara fa Isaka sy Rebeka dia tsy tena nanana fifandraisana mitovy tamin'izy mirahalahy, efa hitantsika izany. Fa Isaka tia ny Esau, fa Rebeka kosa tia any Jakoba. Eo aloha da tsika hoe tsy toetra tsara tokony alay tahaka ane zany mianga-janaka zany. Deo sady efa hitantsika zany fa nisy fahadisoana teo amin'ny mpivady
tokony iray fo iray saina samy ti azy am'rahalahy izy mivady fa tsy hoe naray tiany ray nyray tiany ray ary hitatsika fa ny antony zany de hoe Isaka tiany hazany meny Esau azy de zany no nitiavany azy. Jakoba angamba tsy mba nanana haza tsy tiany Esau na de zanany aza ary am'izay koa tsy nandeha ara-dalàna ny tao tokantrano ao de eto no zavatra hitatsika nanjary niteraka zavatra hafahafa teo amin'ny Rebeka sy Isaka sy Esau sy Jakoba izany. Leso nefa nomenantsika omaly ny amin'ny hoe tokony isy fanarahan-tsaina ny mpivady sy ny ao an-tokantrano. Fa eto ny vokatry zany de zao. Rehefa nandre Rebeka fa hoe te nitsodrano an'i Esau Isaka rainy de zao. Famariny voalohany te hangalatra ny tsodrano tiany Isaka homena any Esau Rebeka mba homena any Jakoba. Hitatsika am'zany zany fa efa misy tetika hangalatra sahady ao. Marina aloha fa zava-dehibe tamin'ny Rebeka ny tsodranony Isaka. Zava-dehibe taminy zany. Satria ny tsodrano moa de diavintsika anie zany. Ary aty aorina na amin'ny testamenta vaovao aza, raha mamaky ny Galatiana, Efesiana, Filipiana, eny amin'ny Apokalipsia asika, dia hita fa ny teny farany am'ireny epistily reny de tsodrano. Ny nomeritoko fahaenina ny andiny faharoa manomboka amin'ny andiny faharoa amby 20 de ahitantsika ihany koa Andriamanitra hoe rehefa mitsodrano ny mpisorona be de zao ny tsodrano ataony. Zany hoe zava-dehibe tokoa ny tsodrano, enina de am'izao androntsika zao aza zava-dehibe zany. Ary zava-dehibe tamin'ny Rebeka ny hoe tsodrano ka izao Isaka reny Rebeka hoe te tsodrano any Esau. Raha ny marina de tsy tokony hangalatra zany tsodrano zany izy fa tokony hangataka ihany koa ny hoe mba ho tsofina rano ianao ra Jakoba. Fa ny olana eto de zao. Noho ny fitiavany zanaka amin'ny tanila zay de efa tsy izy zay, efa tsy mety zay, dia niteraka fahotana hafa koa zany. Inona ny fahotana nateraka zany ihany koa? Hangalatra tsodrano. Nefa mba ahazoana mangalatra tsodrano de tsy maintsy mandainga. Ahoana ny lainga tao? Lazao fa ianao no Esau. Tsy vitan'izany ihany fa hamitaka ny rainy. Ka araka ny hitatsika moa de hoe Esau zany feno volobe ny tanany, nefa Jakoba malambolambo, de voaterina asiana odi-biby ny vozony, ny tanany, efa fietsaram-belatsiany zany. De nalaina koa rehefa aveo ny akanjony Esau, nampiakanjona any Jakoba. Fitaka daholo zany rehetrarehetra zany. Le tetika hangalatra zany de nitarika lainga, de nitarika fitaka. Ary zany ry havana mazana no zava-misy. Rehefa ny olona no manafina ny fahotany de tsy maintsy mipoitra eny foana na inona zany. Fa hita zao tsy maintsy hipoitra anie zao hoe tena nandainga izy. Ary ny vokatry zany mbola hitatsika any aorina. Mbola hitatsika any aorina ny vokatry ny halatra tsodrano. Nanjary ny sara toerana, nanjary tsy maintsy nandeha nandositra Jakoba vokatry ny halatra tsodrano zay nataony. De ho hitatsika manaraka moa ny toy zany. Fa ny fampianarana zay ho raisitsika de zao. Tanremo nitetika maizimaizina taonao de teraka tetika maizimaizina hafa koa. Satria tsy maintsy hanafina niny foana ane ianao ary arakaraky ny anafenanao ny fahotanao fa tsy bebanao. De milaza aminao aho fa manjary manangona fahatezerana ao amin'ny andro fahatezerana ianao. Manjary manangona fahatezerana ao amin'ny andro fahatezerana ianao. Ary tenin'ny tompo raha teo zany zay nampanoratany any Paoly. Hoy izy raha nampanoratany Paoly ny fanahy masina
fa niditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana zay hampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra. Romanina 2:5 izany hoe asehony eo ny hoe isan'andro anie ianao hoe raha vao nanafina fahotany ianao, raha vao mitady hitrango io fahotany io ka tsy mibebaka ianao de tsy maintsy mamorona fahotana hafa ianao anaronana n'io fahotana io. Ary ho avy anefa ny fitsarana marin'Andriamanitra ary tsy maintsy iseho izany. Koa torohevitra ao antsika ny amin'izany de ny hoe tandremo hoe zay manafina ny fahotany tsy ambinina, zay mitsotraka mahafo izany no mahazo famindram-po. Ary noho izany aza manafina ny fahotanao amin'Andriamanitra. Ary aza manao ota miafina any fa tsy maintsy iseho anie zany, na ela na ho aingana, tsy maintsy iseho zany. Ho fantatra ihany hoe nangalatra ianao. Eto zao nafenin'ny Rebeka anie sy Jakobo zany, nefa fantatsika nahariarin'Andriamanitra zany aty aoriana, ary hatramintsika miteny zao efa tokony ho 4 taona milatsaka kely anie zany zavatra zany zao e. Kanefa fantatsika am'izao fotoana zao zany, na inona ataonao amin'ny fiainanao mandalo eto, na tsy ho fantatry ny taranaka azy, tsy maintsy iseho eo amin'ny fitsarana marin'Andriamanitra izany. Ary zany tsy maintsy hitandremane, anjaranao no mandiny tena ny am'izay vitanao teo aloha, satria angamba mbola tsy misy mahalala zany, fa Andriamanitra efa mahafantatra azy. Ny fifaliko ambarako aminao de zao, na inona fahotana vitanao, rehefa mibebaka amin'ny fahotanao ianao de mamela eloka ny ray. Indrindra raha miaiky ny fahotantsika isika ka mino fa Jesosy zanak'Andriamanitra nefa maty teo ambony hazo fijaliana, isolovoina antsika de hamela ny elontsika ny Tompo, ary amindra fo amintsika izy rehefa vita ny famelan-keloka dia tsy misy fanameloana intsony. Ary zany nahatonga ny fanahy masina hanambara hoe ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy, ho an'izay mino fa efa maty ny solo eloko azy Kristy Tompo. Tandremo ary fa ny fahotana hafenina dia miteraka ny fahotana hafa koa. Zany no hitantsika teto. Fa ny fahamarena faharoa de izao, tena voafitaky ny fahajambany tokoa Isaka. Voafitaky ny fahajambany Isaka. Nahoana nga? Ao anatiny ihany ny fisalasalana, teny ianao marina ve io? Tena Esau marina ve ty? De eny e, ole mpandainga roa. Tena za mihitsy ty. Manantona kely ho ianao. Nitsapainy ny tanany. Ny feony Jakoba fa ny tanany Esau. Avy kely ianao mba horofako. Fofony Esau ihany tondray no reny. Raha nahiratra izy de tsy ho voafitaka tahaka zao. Fa ny fahajambany de na voafitaka azy. Teo ihany ny fisalasalany, nefa voafitaky ny fahajambany izy. Eto ry havana dia tehitarika an'izay tsika aho. Marina fa mahantra de mahantra tokoa ny jamba ara-panahy. Tena mahantra izany. Ary ny fahajambana ara-panahy de tena mamitaka. Ahoana nefa zany fahajambana ara-panahy zany? Andiny tsoratra masina vitsivitsy no andeo jerentsika. Fa misy ny fahajambana ara-panahy. Jesosy mihitsy no nilazany tamin'ny Paoly. Ny asan'ny apôstôly 4 aloha no jerentsika. Asan'ny apôstôly 4 ny 9:20 ho jerentsika aloha zany. Izao ny voalazany zany tenin'Andriamanitra zany.
14 ka hatramin'ny 20 tenin'i Jesosy tamin'ny Saoly izany, raha tao anatin'ny fahajambana ara-panahy izy no natsoiny Jesosy. Hoy ny 14, fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao fa izao no nisehoko taminao, de ny anendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy zay sehoko aminao. Hamonjy anao amin'ny olon'i Israely sy ny jentilisa zay anarahako anao. Ny jentilisa sy ny olon'i Israely zay anarahako anao, hampahiratra ny masony, hielany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefany Satana ho amin'Andriamanitra. Hampahiratra ny masony, fa nahoana kay jambane izy ireo e. Jamba izy, jamba ny fanahiny. Nahoana? Satria eo ambany fahefany Satana izy ka jamba ny fanahiny. Ary i Saoly de isan'ireo koa. Ary rehefa niarina Saoly de nasehon'Andriamanitra mihitsy hoe tena jambany ianao e. Satria tonga tena jamba mihitsy izy, de nanjary ny tantanana ho an'ny Damaskosy. Fa rehefa nametrahan-tanana izy, nivavahany Ananiasy izy, de niala ny kirana teo aminy, nahiratra ny masony, de io ny lazainy ny tompo hoe jamba tahaka anao tamin'izay fotoana zay ane izy ireo e, na raparapy ianao, na de tovolahy nanana fahaizana tamin'ny teolojia azy ianao, miraparapa ny fanahinao, satria teo ambany fahefany Satana ianao. Tsy vitan'izany ihany fa nanambara mihitsy Paoly amin'ny Korintianina faharoa toko fahaefatra, Korintianina faharoa toko fahaefatra, andininy fahatelo sy fahaefatra, fa raha miafina ny filazantsaranay, de miafina amin'izay ho very zany, izay no hajambainy ny Andriamanitra zao tontolo zao, de ny sainy tsy mino, mba tsy hipisahany fahazavany ny filazantsarany voninahitry Kristy zay endrik'Andriamanitra, no hajambainy ny Andriamanitra zao tontolo zao. Iza io? Satana io. Be de be ny olona tsy mieritreritra hoe jamba izy, ary everiny fa mety ny zavatra zay ataony, satria zany no tsapany tanany, izany no fofona reny. Fa ny masony tsy mahita, de nanjary tahaka ny nahavoafitaka ny Isaka, be de be ny olona voafitaka. Raha tsy mahiratra ny masonao, ampahiratiny Kristy Jesosy ny mason'ny mpanahinao, raha tsy manatona an Jesosy le fahazavany zao tontolo zao ianao, mba ho azavainy ny tenin'Andriamanitra, de milaza aminao aho fa maro be ny zavatra ataonao mamitaka anao, ary voafitaka ihany ko ianao. Zany ry havana ny tsy maintsy jerentsika mandrakariva ny amin'ny hoe ahoana no fijerin'ny mason'i Jesosy. Fa sao de ny feo no reko, sao de ny tanana ny safosafotiko, sao de ny fofona no henoko, fa ny masoko tsy mahita. Nahoana? Satria no ajambainy ny Andriamanitra zao tontolo zao aho, ajambainy Satana aho. Mazava loatra ry havana fa Jesosy mihitsy ny teny hoe zaho ny fahazavana zao tontolo zao, zay manaraka any tsy mandeha amin'ny maizina fa hanana fahazavana aina. Zava-dehibe ary de zao, mahiratra ao amin'ny Kristy ve ny masonao, efa nampahiratina ve ny masonao, sa mbola no ajambainy ny Andriamanitra zao tontolo zao, hany ka mbola miraparapy ianao na de mihevitra ny tenanao mahita lalana azy. Be de be ny olona ry havana mihevitra ny tenanao mahita lalana izy, kanefa iny lalana mivarina makany amin'ny fahaverezana iny no andehanany. Mihevitra ny tenanao mazava izy, maro ny lalana iverin'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mitondra azy makany amin'ny fahafatesana ny farany. Ary zany iny nahatonga ny mpaminany ana hoe mijanony eo an-dalana ianareo ka izahao tsara, lalana makaiza ny lalana izoranao, sao de voafitaka tahaka ny Isaka e. Ka feo fotsiny de ampy, teny ranona sy ranona de ampy, nefa na le feo aza nefa mamitake, ny feo no feon'ny Jakoba, fa ny tanany Esau efa tsy azo antoko, nefa de mbola narahana ihany, satria jamba ny masony. Ry havana, ny olona no ajambainy Satana ny sainy ka tsy afaka mandray ny filazantsara,
dia tsy ahalalany marina izy. Ary izany indrindra no hitoriana filazantsara aminao, mba hampahiratina ny masonao, ahafantaranao marina fa ny lalana tsy miaraka amin'i Jesosy mivarimbarina any amin'ny helo avako. Ka na heverina aminao mahitsy aza, mamitaka anao ny feo, mamitaka anao ny fofona, mamitaka anao ny tanana atao mifony tahaka ny tanany Esau. Mila mahiratra ny masonao, mila ho azavaina ny maso ny mpanahinao, mahadiso hevitra nareo ny tsy fahalalànareo ny soratra masina ho ny voasoratra. Ny fahamarihana manaraka ry havana dia izao: hitatsika fa tena tsy nahasoany Esau nanamavoany ny fizokiany. Hitatsika tamin'ny lasa moa atoko 5:20 ny nanaovany tsinitsinina ny fizokiany, zay nilazainy hoe iny rehefa faty ihany aho ka mahaso inona moa zay fizokiana. Dia hoy ny famaranana ny 4:30 hoe toy izany ny nanamavoany Esau ny fizokiany, nanaovany zava-maivana ny mahazokony azy, fanomezana avy amin'Andriamanitra zany, dia nanjary niteraka zavatra betsaka teo amin'ny fiainany zany. Ary izao zavatra hitatsika eto zao dia mbola vokatry ny fanamavony Esau ny fizokiny ihany. Dia ho isika mieritreritra an'izany sika dia hoe aiza marina ary ty Andriamanitra ty manoloana an'izany, aiza Jehova, nahoana izy ny mamela an'izany rehetrarehetra zany? Tsy tompon'ny fahefana ve izy? Nahoana izy ny mamela an'izany rehetrarehetra zany? Ao koa fantatsika ry havana fa Andriamanitra dia manana ny programany amin'ny fiainany tsirairay izy, ary raha amin'ny fiainantsika kehitriny ny jerena dia izao fitahiana izany ny tian'Andriamanitra ho antsika rehetra. Sarotra amintsika ny anontany hoe ahoana ny tahaka an'izao, ahoana ny tahaka an'izao, fa zaho tsy miaina intsony amin'izany toerana zany, fa amin'izao fiainana kehitriny izao no iainantsika. Naninona aho tsy velona tamin'ny androny Isaka, ary naninona ny tsy izaho ny Jakoba, na izaho no Esau? Andriamanitra ny mahalala zany. Tsy azontsika ataony miady hevitra amin'Andriamanitra ny amin'izany. Fa izao kosa, amin'izao toerana misy antsika izao dia anontany tena kosa aho, manamavo ny fizokiko ve aho amin'ny zavatra mitranga amiko? Inon'Andriamanitra ny programanao amin'ny fiainako? Ary averiky mandrakariva ry havana fa rehefa mandinika ny Baiboly manontolo ianao, dia hitanao ny hoe amin'ny taona samihafa, amin'ny fotoana samihafa, amin'ny toe-javatra samihafa, dia misy ihany ny olona zay nantsoin'Andriamanitra hanatanteraka izao na hanao an'izao. Ary noho izany satria amin'izao taonjato izao no iainako, ny fanontaniana petraho eo amin'ny Tompo dia ny hoe, Tompo, inona ny tianao ataoko? Inona ny tianao ataoko? Dia raha izany no anontanianao hoe inona ny tiako nataon'Andriamanitra amiko, dia izao ny programan'Andriamanitra tiany atao aminao: ho fiasany eo am-pelantanany ianao hahatonga fiadanany eto ambonin'ny tany miaraka amin'i Jesosy. Raha manaiky izany ianao, manomboka amin'ny fanarahanao an' Jesosy no hahatanterahany zany. Noho izany hangataka amin'ny Tompo isika mba ho tanteraka amintsika zay programa ampiainana efa nomaniny Tompo amintsika rehetra, ka tsy sanatria hanamavy fizokiana isika, na sanatria koa hanafina fahotana tsy ho ambinina, fa isika rehetra dia samy anaiky ny hoe Tompo, hatao aniny sitraky ny fonao eo amin'ny fiainako. Ivavaka isika. Misaotra anao zay raha eo no ny teny menao anay androany, manaporofo aminay fa tsy tianao mihitsy ary tsy tokony hataonay ny hamitapitaka na hanafina ny fahotana tsy mahasoa anay zany. Mangataka anao zay sokafo ny maso mpanahynay ry Tompo, mba hahiratra zay tsy ho voafitaky Satana, ary tsy hanamavo koa ny famonjena zay fanentinao na hatonga anay ho zanak'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ampio zay raha eo mba ho tanteraka amin'ny fiainanay zay programa ampiainana efa nomanina ho anay, ho an'ny ankohonanay, eny ho an'ny firenenay koa azy, mba ho voninahitry ny anaranao, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen.